toekarena ifotony antoko ny fampandrosoana fandaharana arahanao isam-bolana vokariny ny faritra Vakinankaratra toekarena ifotony antoko ny fampandrosoana Pifalina topokilasy toko vavy no iarabananao ato anatin'ity fandaharana manokana ity toekarena ifotony antoky ny fampandrosoana no anaran'ny fandaharana izay vokariny faritra Vakinankaratra ary iaraka aminao isam-bolana eto amin'ity aino amanjery ity fandaharana iresahana toekarena rano fotsiny sy ny asa mandeha eo anivon'ny faritra Vakinankaratra iray manontolo miezaka izahay eo anivon'ny faritra mba tsy atopotrano miono anao ny asa izay iantsoroany ity faritra ity izay ijerena manokana ny lafin'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny ny isa tokantrano ny eny amin'ny fokotany ny eny amin'ny commune ary mipaka ety amin'ny faritra iray manontolo vahiny amin'ity fandaharana ity ny lehiben'ny faritra Vakinankaratra Andriamatoa Andrianjanaka Mandrindra Albert ilaza ny vinany amin'ny ankapobeny makasika an'izay toekarena ny faritra Vakinankaratra izay eo ihany koa ny sekretera jeneral ny faritra Vakinankaratra Andriamatoa Rakotomahandry Timothée izy kosa no mandrindra ny fanatanterahana ny asa mivatana ary ilaza ny antsipiriany makasika an'izay fiara-miasa ny faritra Vakinankaratra sy ny fandaharana asa matoy izay ka manasa ampanajana anao anjo izany fandaharana izany hatramin'ny farany vahiny voalohany horaisiny eto amin'ity fandaharana manokana makasika ny toekarena ifotony antoky ny fampandrosoana ity dia ny lehiben'ny faritra Vakinankaratra Andriamatoa Andrianjanaka Mandrindra Albert rariny sy hitsiny tokoa raha resaka toekarena no resahana dia ny lehiben'ny faritra Vakinankaratra no vahiny satria iarahantsika mahalala amin'izao fotoana izao ny fiovana rafitra eto amin'ny Repoblika Madagasikara fidirana tsikelikely amin'izay fitsinjaram-pahefana tena izy izay ary ny fampandrosoana ny tontolon'ny toekarena sy ny sosialy no tena andraikitra iantsoroany faritra amin'ny ankapobeny faly miarabanao Andriamatoa lehiben'ny faritra tonga soa eto amin'ity fandaharana toekarena ifotony antoky ny fampandrosoana ity avy hatrany gama dia atolotra ny fanontaniana hoe inona aloha ny tena hevitra tiana ampitaina zany mahakasika an'ity fandaharana ity satria ny faritra Vakinankaratra no amolavola ny fandaharana amin'ny ankapobeny voalohany aloha dia misaotra betsaka ary faly miaraba anao ihany koa mademoiselle Princière Mananarivo ary faly miaraba ny rehetra ihany koa izay manatrika miaino izao fandaharana izao ny fanontaniana izay napetrako atao dia ny hoe inona no hevitra izay tiana ampitaina ho ianao mahakasika ity fandaharana toekarena ifotony antoky ny fampandrosoana ity ny tiana ho ampitaina tanteraka ao anatin'izay dia ny hoe mila isika ny fampandrosoana mitady izay fampandrosoana izay tsika raha jevantsika ny toejavatra izay misy amin'ny lafiny maro amin'izao fotoana izao dia tena mitady ary miandrandra izany fampandrosoana izany tsara avy ao anatin'izay nefa dia misy nataontsika hoe anton-javatra atongavana ao anatin'izay fampandrosoana izay dia misy ny asa izay ao ambadika izay asa izay tsy maintsy tokoa hizorantsika tsara avy holofotratsika tsara avy mba ahafahantsika manatsara izany fari-piainany tsara avy izany ary ny tena tiana ho ambara zany eo anatin'ity fandaharana ity dia ny hoe amin'ny fomba ahoana moa no ahafahantsika mapakatra ny toekarena avy any fotony indrindra mba ahafahany any fotony tokoa mahita izany ataontsika hoe sy mahatsapa zany fampandrosoana amin'ny lalan-kalehany sy ny fiainany andavanandro sy ny fiainany manodidina azy izany eo anatin'ny fitantanana ny faritra tanteraka ianao amin'izao fotoana izao tompoko manahoana ny vinan'ny faritra mahakasika an'izay hoe tontolo ny toekarena rano fotsiny izay raha ny lalàna fehizoro antsoina hoe loi organique 2024 izay mifehy indrindra ny mikasika ny anjara andraikitry ny faritra amin'ny lalàna vaovao eto Madagasikara dia ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-sosialy no ifotoran'ny faritra manerana any Madagasikara
ary mahakasika indrindra zany ataontsika hoe fampandrosoana ara-toekarena satsozany zany a dia mila manana vina ny faritra tsara iafy, mila manana fijery ny faritra tsara iafy. Marina tokoa eo anivon'ny faritra Vakinakaratra dia nanana ny eto amin'ny faritra ny antsoina hoe paikady ho fampandrosoana ny faritra na antsoina hoe plan régional de développement. Marina zay natsanga ny faritra Vakinakaratra. Nefa ny zavatra anankiray izay tena nafinaritra indrindra raha tafaresaka teo anivon'ireo mpamatsy vola raisam-pirenena izahay teto amin'ny faritra Vakinakaratra dia nametraka fanontaniana maro isan-karazany ireo mpamatsy vola ireo satria te hiditra eto amin'ny faritra Vakinakaratra izy rehefa nahita zany vina napetraka ny faritra Vakinakaratra izany. Ary tao anatin'izay indrindra no nisy ny antsoina hoe antotan-kevitra izany niarahana niaraka tamin'ireo mpamatsy vola raisam-pirenena ireo raha manam-pahaizana iraisam-pirenena ireo izay namolavolana izany antsoina hoe paikady tokony ho tandremana, paikady izay tokony hirosoana amin'ny lafiny rehetra ho fampandrosoana faritra Vakinakaratra manam-pahatonga ny taona 2024. Ny anton'izay dia zao mba ahitana lavitra atsoantsika ihany ho an'ireo mpamatsy vola sy ireo olona hiaraka amintsika rehetra mpiara-mamolantoka iraisam-pirenena rehetra dia mila an'izay izy. Ary izay no hisaorana ny tsara iafy teo anivon'ny faritra ireo mpamatsy vola ihany koa izay ataontsika hoe nanatanterahana izany fijerevana lavitra izany fa satria io atao amin'ny teny frantsay hoe passeport io an'ny faritra Vakinakaratra hiarahana amin'ny mpiara-mamolantoka sy ny mpamatsy vola rehetra mihitsy mba ahafahan'izy ireo miditra mivantana eo anivon'ny faritra Vakinakaratra amin'ny lafiny fampandrosoana ka nanany antoka fa izy fiantraikany tanteraka amin'ny lafiny ara-tsosialy zany fiarah-miasa izany. Nresaka ianao teo hoe mpamatsy vola ary efa hita mihitsy fa misehatra amin'izay Vakinakaratra amin'izao fotoana izao satria misy ny fiara-miasa amin'ny coopération suisse amin'ny alalan'ny fandaharana asa matoy nandritra ny 3 taona efa nisy izay fiara-miasa izay. Manahoana moa toko izany tena endrika izay fiara-miasa eo amin'ny faritra Vakinakaratra sy ny fandaharana asa matoy izay? Entoboko anisan'ireo mpamatsy vola sy mpiara-mamolantoka lehibe indrindra izay miaraka amin'ny faritra Vakinakaratra amin'izao fotoana izao dia ny programme suisse matoy. Io programme suisse matoy io dia programme anankiray izay manampy ny faritra Vakinakaratra amin'ny lafiny ataontsika hoe fanatsarana ny fitantanana tsy eo anivon'ny faritra ihany fa ny fiarahan'ny faritra amin'ny commune ihany koa, fanatsarana ihany koa nataontsika hoe ny fandaminana rehetra amin'ny lafiny ataontsika ngamba ny tenantsika azy hoe aménagement du territoire na koa ao anatin'ny ataontsika hoe fanangonan-ketra na ihany koa ataontsika hoe amin'ny fandaminana ao anatiny zany ataontsika hoe anatin'ny faritra Vakinakaratra izany. Ny teny anazy ngamba amin'ny teny frantsay manafehy an'izay rehetraan'izay dia ny hoe assistance et aide à la gouvernance. Ary zavatra izay no anisan'ny zavatra lehibe izay fatsiny ny programme suisse matoy ho an'ny faritra Vakinakaratra. Ny antony dia ny hoe ahafahan'ilay faritra Vakinakaratra tena mivoaka tanteraka tokoa ary manatanteraka ny adidy aman'andraikitra izay napetraka ny fitoeram-panjakana sy ny vahoaka aminy dia ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy. Io no ataontsika hoe fiara-miasa amin'ny programme suisse matoy io no anisan'ny lehibe indrindra ekeny fa mbola misy ihany koa fiara-miasa amin'ny hafa sahala amin'ny hoe raha ny fananganana lay vina ao anatin'ny 20 taona izay arahany ho an'ny faritra Vakinakaratra dia niarahana tamin'ny agence française de développement, niarahana tamin'ny mpanam-pahaizana manokana SIRAD, nisy ny avy any Roma, nisy ny avy any Frantsa, nisy ihany koa ireo ataontsika hoe institut international des sciences sociales teto Madagasikara. Ary indrindra ireo eto anivon'ny faritra Vakinakaratra ray manontolo dia misy zany izay ataontsika hoe fiaraha-monantoka niaraka tamin'ny AFD izany. Misy ihany koa anatin'izany ihany koa izay rahantsika malala efa endrika ihany koa ny fiarahana miaraka amin'ny Principauté de Monaco. Misy ihany koa fiarahantsika amin'ireo anglisy ary ndrany miarana amin'ny anglisy zany dia ny hôpitaly moa izay ataontsika hoe voatokanana afaka ray volana eo angamba raha siripon'Andriamanitra akoatran'ny zavatra hafa rehetra izay mbola iarahana sy efa niarahana tao anatin'ireo mpamatsy vola rehetra ireo. Fa ny azo resana dia ny hoe izay fiarantsika amin'ny mpiara-mamolantoka izay izay no heveritsika fa hatafita ny faritra Vakinakaratra tsy hoe ny faritra no tafita fa mba hiantraika any amin'ireo vahoaka zany hevitra fampandrosoana ara-toekarena zany ho antsika menakavy. Somary voafetra ihany ny fotoana iarahantsika eto Andriamatoa lehibe ny faritra misy ve ny hafatra tiana ho ampitaina amin'ny vahoaka izay manaraka an'izao fandaharana toekarena ifotony antoky ny fampandrosoana izao tompoko? Eny tompoko, ny hafatra tiana ho apetraka amin'ny vahoaka dia ny hoe tadio tsara
amin'ny toerana izay misy atsika amin'izao fotoana izao iarahantsika malala ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia nytiana ho tenena amin'ny rehetra teny hoe mila ao anatin'izany fampandrosoana toekaren'izany tsika mba afahantsika tafavoaka eo anivony lalakalesin'ny fiainantsika voalohany izay misy koa izany efa any faraisana andraikitra ihany koa izay ataontsika vahoaka rehetra sahala amin'ny alala amin'ny hetra izany sahala amin'ny alalan'ny firaisankina ihany koa sy ny fiarahamentana izany ary tokony petraka ao anatsika tsara avy teny hoe zay zavatra toekarena rehetra izay ataontsika dia ezahantsika ny isiny ny vokany ara-tsosialy mba hiantraika amin'ny vahoaka zany zavatra rehetra izany miantso ny rehetra aho mba hiditra ao anatin'izany asa izany isika ny fiarahamiasa ny fiarahamientana satria izany asa sy fiarahamientana izany no atafavoaka atsika ao anatin'izao toerana misy atsika izao ary indrindrindrindra mba hahafahantsika mana-tanteraka tokoa lay mba teny avoaka ny faritra foana matetika dia ny hoe mba tsy hotony teo ronontsony ny fiainantsika menakavy ankasitrahana indrindra ianao Andriamatoa lehibe ny faritra Vakinankaratra nanaiky ho vahiny voalohany tamin'ity fandaharana manokana mahakasika ny toekarena ifotony antoky ny fampandrosoana ity irariana ny fankahita aminao isam-bolana atao anatin'ity fandaharana ity fa eto aloha dia mametraka ny velopa mandra-pitafa mandra-piona aminao indray tompoko misaora betsaka tompoko ary mametraka ny veloma ho antsika rehetra ihany koa zay nanaraka zao fandaharana zao misaora tompoko manaraka amin'ity fandaharana ity dia ny sekretera jenéral ny faritra Vakinankaratra Andriamatoa Rakotomahandry Timothée raha miresaka asa dia ny sekretera jenéral no mandrindra kapobeany an'izay asa zay eto anivon'ny faritra Vakinankaratra faly miarabanao Andriamatoa sekretera jenéral tonga soa eto amin'ity fandaharana toekarena ifotony antoky ny fampandrosoana ity avy hatrany dia aroso angamba ny fanontaniana hoe manahoana moa izay endrim-piaramiasa eo amin'ny matoy sy ny faritra Vakinankaratra zay satria nisy an'ilay hoe plan d'action budgétisé dia manahoana mikasika an'izay tompoko misaotra betsaka raha ny tantara aloha ny zoviana fohy dia tamin'ny taona 2024 azafady noho ny siniavana zany ny fifanarahana asa kapobeny teo amin'ny rotota dia tao anatin'izay fanatanterahana amin'ny fiarahamiasa zay zany dia misy drafitrasa atao isa-taona dia zay ny endohan'le programme d'activité budgétisé io ny PIB zany dia endrika antaratasy isehoany zay fiarahamiasa zay fa ny fanarahana amin'le fiarahamiasa dia misy foana zany ny fanavozana na ny fanamboarana ny fiarahamiasa io isa-taona atsoitsika amin'ny teny vahiny moa hoe avenant mba ampisy le fanavozana amin'ny fiarahamiasa isa-taona satria ny asa atao zany dia programmanasa isa-taona dia voalaza hoe budgétisé satria sady voalazao ny sehatra asa iasana izay misy anaky-efatra izay atsoitsika hoe marqueur de progrès na mari-piovana na ny asa ho atao na ny activité zany na ny sorabola ho atao amin'izany ny mari-piovana ao anatin'ity programmanasa misy tetobola ity zany dia misy anaky-efatra misy ny fanatevenana ny rafitra atao anatin'ny faritra dia misy ny fandrindrana ny asa dia misy ny fanatsarana ny fepetra hoentina manao ny fampandrosoana ary ny farina dia misy ny fanetsiketsehana zany ny arena anatiny atao anatin'ny faritra tsara mariany ihany fa ny fiarahamiasantsika miaraka amin'ny matoy zany dia mifototra amina zavatra tokana ao anatiny zany PAB izay tanterahana isa-taona zany dia ny fampandrosoana ny toekarena ifotony na développement économique du territoire izany zay zany le izy dia amin'ny ankapobeny isa-taona dia eo amin'ny manodidina ny 100 tapitrisa ariary eo ny fifanampiana zany atao anatiny ty programme d'activité budgétisé ity dia isika no manao ny asa rehetrarehetra fa iarahana manapaka miaraka matoy kosa ny ataontsika hoe ny fandrindrana an'izany mba hampahomby an'ilay satria ny tanjana zany dia le efa voalazako teo le fanomezan'ny zareo le vola sy ny fanatanterahana le asa hoe mandeha isaky ny mari-piovana sa manahoana zany le laminasa amin'ny ankapobeny ny laminasa zany araka programme d'activité budgétisé azy dia efa voalaza hoe ny asa ohatran'izao dia
izao ny teti-bola hoentina manatanteraka azy. Io zany vola io a misy ny apahany betsaka izay avy amin'ny programme anasa matoy, fa misy koa fandraisantsika anjara indrindra ny lafi ny fanatanterahana ny asa. Fa horesahako kely hoe inona le mari-piovana ny resahana teo dia anome ohatra vitsivitsitsika amin'ireo asa efa natao hatramin'izay ny rahana tamin'ny matoy zany. Eo aloha le mari-piovana voalohany a antsoina hoe renforcement institutionnel, ny tena ny vaingana zany be deaibe ny asa nataontsika tamin'io fa ny tena ny vaingana mikasika an'io a dia ny fanatevenana ny fahaiza-manao ny tompony andraikitra hitanivy mifaritra zany. Betsaka ireo renforcement de capacité na fanatevenana ny fahaiza-manao zay no efa nataontsika, na ny lafi ny fahaiza mitarika zany, na ny ataontsika aza hoe ny fifanakalozana ny fanaovana tamin'ny faritra hafa teo amin'ny lafi ny fitantanana, nisy tany Morondava, nisy tany Anosy-be mikasika ny pika zany dia nisy tany Tomasina. Dia ao anatin'ny renforcement institutionnel io koa ny fametrahana toerana anankiray na efitra anankiray izay natokana handrindrana asa sy hanaovana fanaraha-maso ny fanatanterahana ny asa ato anatin'ny faritra zany. Efitra anankiray io izay efa misy fampitaovana ataontsika hoe feno tokoa ary raitra mba anaovana n'izany fandratrahana asa zany, antsoina hoe salle OPS moa izy io. Zay no mikasika ny renforcement institutionnel. Dia misy an'le coordination des interventions io na fandrindrana ny fanatanterahana ny asa zany ato anatin'ny faritra. Ny tena goavana tamin'io dia nametrahantsika zany ny groupe de travail régional izay rafitra ray lehibe sady efa voalazany lalàna izy io, ka io no karazan'ny mpitondra fikaonandoha rafitra fikaonandoha mitondra ny hevitra rehetra zany hoentina mampandroso ny faritra izay hevitra aroso amin'ny lehibe amin'ny faritra izay mitarika ny asa fampandrosoana moa. Zay ny tena ny vaingana zany mikasika ny zavatra iny. Dia mikasika an'le tsitsika hoe fanatsarana ny fepetra hoentina mampandroso zany dia zavatra anankiroa no azo resahana amin'io. Dia ao ny fametrahantsika ny ZDA na zone d'investissement agricole, ary ao ihany koa ny fanatanterahανtsika isan-taona ny zovy izay hanao ny andian'ny fahatelo isika. Dia ny farany ny fanetsiketsehana ny loharanom-bola anatiny dia mazava loatra fa isan'ny naomby ohatra izay noraisintsika ny fanatsarana ny fidiram-bola ny faritra. Dia ireo rehetrarehetra ireo zany misy asa tamin'ny atsipiriany natao dia mipetraka eo ny sorabola dia no taterahan'izay. Ny vola dia nomena zany ho tantan'ny faritra ary ny faritra no manao ny asa arak'izay manandrify an'le tetikasa voalazantsika teo. Io mangarahary io tsy misy atahorana fa rehefa avy nampiasaina ny vola ny karazana ataontsika hoe taratasy fanamarinana rehetra kosa, satria vola mivoaka avy any amin'ny programme anasa matoy io dia averintsika any zany anaporofona fa nandeha tamin'ny nalehany avokoa ireo vola nomena ny faritra ireo anatanterahana ny asa zany izay nataontsika hoe hoentina anatsarana ny toe-karena ifotony na développement économique du territoire moa araky ny teny paiko. Akasitrahana indrindra ianao Andriamatoa, secrétaire général ny faritra Vakinakaratra, nitondra ny antsipiria makasika n'ity fiara-miasa ny faritra Vakinakaratra sy ny fandarana asa matoy ity. Izy ireo raha teo moa no mpamatsy volana izao fandarana izao, ary ny fandarana dia miezaka indrindra mba tsy atompotrano miono anao eto Vakinakaratra ny asa izay mandeha eto anivon'ity faritra ity, dia isaorana indrindra ianao tompoko ny vahiny teto amin'ny fandarana. Misaorana indrindra. Manatena tanteraka izahay fa nisy zavatra voarainao tamin'ity fandaharana toe-karena ifotony antoky ny fampandrosoana ity. Isam-bolana isika no hiaraka eto araky ny efa nambara anao teny am-piandohana dia mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa indray amin'ny fandaharana toe-karena ifotony antoky ny fampandrosoana amin'ny andian'ny faharoa. Veloma tompoko. Toe-karena ifotony antoky ny fampandrosoana, fandaharana arahanao isam-bolana vokariny ny faritra Vakinakaratra. Toe-karena ifotony antoky ny fampandrosoana.